baiboly sy kolontsaina. baiboly sy kolontsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa, atolotry ny fankafian'i Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina toko 2:9. baiboly sy kolontsaina, baiboly sy kolontsaina. araka izany feokira fifamantarantsika izany dia ny fandaharana baiboly sy kolontsaina indray no mandondombaravarana tao tokantranontsika amin'izao takariva mativa ho alina izao, ary faly miaraabantsika rehetra ny mpakafian'i Kristy manasana ao an-trany ary hiaraka indray isika ao anatin'izao fandaharana izao hiaino tantara, ary tsy hoe tantara fe tantara fa nalana alina fotsiny fa andraisantsika lesona mafonja hoentintsika miaina eo amin'ny fiainana andavanandro aoriana rehefa tapitra ny tantara. mazana amintsika zanak'olombelona manahirana ny mitaiza zaza tsy nateraka, ka nahatonga ny toly teny hoe maniraka zaza tsy nateraka mahabe vatan'orina, kanefa endre manahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ho antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Jaona voalohany toko 7:1. efa narahantsika tamin'ny herinany toy izao ny fizarana voalohany tamin'ny tantara zaza natsangana. Anahoana reny toy ny tantara, inona indray ny zavatra hitranga? Ho fantaritsika izany anio ka mihaino finaritra re. Mariana moa fa somary tapaka sy voadingana ny fizarana voalohany, koa indro ary atolotra ho antsika ny famotinana an'izany, ka andelo anaraka ity iray ity tsika. Misy lalana voatokana ho ahy androany misy lalana voasoritra ho ahy androany eo, misy lalana voaomana ho ahy androany misy lalana voatendriny ho ahy androany eo, misy lalana voatokana ho ahy androany misy lalana voasoritra ho ahy androany eo, misy lalana voaomana ho ahy androany misy lalana voatendriny ho ahy androany eo. Jesosy kapiteny no miantoka ny fiainako androany, tsy manda ho amitsina mafoy ahy izy zay momba imandakariva mandapatongako any, na ny androany na ny ambitso ary indrindra ny mandaka izay. Misy lalana voatokano anao androany misy lalana voasoritro anao androany misy lalana voaomano anao androany misy lalana voatendrino anao androany aza manainy amizay ilainao androany, izany rehetra izany teo ombeno ho any malalany any tsy takatry ny saina fa zava-mahagagadroany, na ny androany na ny ambitso ary indrindra ny mandaka izay. Misy lalana voatokana ho ahy androany misy lalana voasoritro anao androany misy lalana voaomana ho azy androany misy lalana voatendrino antsika androany misy lalana voatokano antsika androany misy
misy lalana voatsoritro antsika androany eo misy lalana voaomano antsika androany misy lalana voatendrino antsika androany eo misy lalana magaka ho antsika androany ny rino niarantsika tamin'ny tarika Kristofra Trema mitondra ny lohateny hoe misy lalana. Indro tokoa ary atolotra anao aloha ny famitinana milohan'izay andraisantsika ny fizarana faharoa amin'ity tantara ity hoe zaza natsangana. Mpamily taksi no asan'ny Rija. Ifara no anaran'ny vadiny. Efa taona vitsivitsy nivadiny izy ireo mbola tsy niteraka ihany. Nisedra fakapanahy teo amin'ny resaka fitiavany Rija nandeha teo aza ny tokantranony ka tsy nahatandamba nanoloana ny Tina. Be vokany Rija i Tina kanefa dia nialany Rija izy. Somary niahotra ihany ny amin'ny tokantrano matsy Rija. Tao anatin'izay dia niezaka nanafina ny tantara rehetra Rija. Ifara kosa tsy nahalala ninina. Itiana ilay olon-tiany Rija voatendry tampoka niasa tany amin'ny faritany. Rehefa voatendry niasa tany izy iaingo no ilay mba namany teto Antananarivo. No izy nitondra voka nefa dia salama lava izy ka voaroka ny mpampiasa tany amin'ny toerana niasany tany amin'ny faritany. Nitaraina tamin'ny haingo izy mba hanampy azy hanome vola azy ahafahany miverina eto an-drenivohitra. Raha iny teny an-dalana amonjy ny renivohitra iny anefa dia tratry ny lozam-pifamoivoizana tampoka Itiana sy ilay zanany kely izay efa teraka moa dia tsy izany zazany fa Vania. Marihana fa maty tsy tradrano Itiana. I Vania kosa velona somatsara. Rehefa nozahany dokotera nefa dia hita fa mona ity zaza ity. Tao anatin'izany safotofoto izany iaingo ilay natsoniny avy any amin'ny hopitaly satria larana farany natsony Tina tao anatin'ny findainy no nahitany Rija ilay mpamily taksi sady rain-janaka Tina raha teo. Nentina nakany amin'ny hopitaly i Rija nijery ny zava-misy. Teo indrindra ary zay vao latsa-dranomaso Rija nahita ny zato sombiny ainy efa tsy nirara iny ary ity olon-tiany taloha efa maty raha teo. Ifara tary an-trano tsindrin-daona sasany andry sonody ilay vadiny. Tamin'iny dia tapa-kevitra tsy laitrana kisoka Rija fa hoentiny mody any amin'ny fara ity zazakely ity dia Vania zany. Eo indrindritsika izao. Ahoana no fomba hilazany Rija amin'ny vadiny hoe izy ity zaza ity? Ahoana no andraisany faran'izany? Anaiky anangana ny Vania tokoa ve izy? Ny taonanao azy enoy ny tantaratsika. Mahafaly ny mpankafy Kristy ny manolotra ho anareo ny fizarana faharoa amin'ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe zaza natsangana, zaza natsangana. Dia ampen'ny lalao Estera Rajaonarivony. Ireto avy no anome aina ny tantara
nirina lalao Estera no Fara, fitiavana Rasolo Arijao no Rija vadiny, Alalan Kristy no Reny Fara na Imama, Valery Razanajatovo no Tina, Miriama Lalaniavo no Iaingo na Mantiana, Tina Lovana Valina no Dokotera, Tafita no Nirina Piray Vodirindrina amin'ny Fara. Tena tsy nody mihitsy Rija fa nankay zary, mbola tsy fanao ny tahaka izao ka, fa aiza re izay vadiko izay, sao mba nanao accident any ary. Fa ino ny tia mahavariana andreto an-davarangana ary Fara? Lozana eky fa tsy nody ny vadiko alina hatramin'izao e. Oji, fa nankaiza ki? Sao dia mba manao sipa any kosa ary? Aiza kosa kia, ndray andro fehiziny tsy mody dia ataondry hoe manao sipa. Atokisako tsara ny amin'ny vadiko fa tsy manao an'izay. Koa aiza fotsiny eo ary izy, sady nareto ito tsy miterakako. Izay angamba ny tsy mahatamana azy ato an-trano. Ndray izany vavandry, ngamo za momba amindry fa misy olana kely fotsiny toe-batako e. Tsy napoziko mahay vavabe ohatr'izao ndry ity ka. Ary taiza daholo aloha ny nalalandry an'izany, toa miditra be amin'ny fiainanay loatra ity ndry e. Misy ofina ngeretsy ny rindrina e. Dia resak'olona aty ve dia mangila tsofina mihitsy ndry miaino azy. Fantatro daholo ny resaka ataonareo ao. Dia manina kosa raha tapenana ny sofindry rehefa mba henondry izay hoe miresaka, izany mba fahalalam-pomba kia. Mipitsipitsy rehefa miresaka amin'ny manaraka ary, fidiny amin'ny sofiko angany tsy hahen'ny resaka reo. Dia aleo mangina fa tsy, ny amin'ny sisany tsy atao intsony, olona tsy mahalala fomba tsy. Tsy hita mihitsy Rija ka. Tapaka ny hevitra fa ndeha ho any amin'ny hopitaly fa sao maratra any izy, sa ho any amin'ny pôlisy aloha. Aleo rangahy izay mihitsy no atao Dry, fa toa misy fehoana fiarana eo an-tokotany eo izany, sao dia mba Rija kosa ny tonga. Andraso hoe tena izy mihitsy eo. Aleo tsy enaiko eny fa tsy androko ka. Dia ahoana ry izany no lazaiko amin'ny Fary? Za tsy nody mitaintaina rery tao izay. Dia ahoana koa ny lazako amin'ny momba ny Vany ahy? Tompo, ampio re ahy. Inona no lazaiko amin'ny Fary? Tena tsy hitako izay hevitra. Za koa moa ity tonga dia nidoika tamin'ny haingo hoe vitako ny zanako, fa tsy alefa any amin'ny zazak'ambotsy izany. Dia ahoana ry izany? Tena mifona aminao ary tompo. Izay asony tokantranoko no antony anaovako an'izao. Rija, fa taiza foana ianao e. Ahoana ki Fara? Aleo aloha izay mba hiditra any an-trano e. Ary zanak'iza koa ty hoentinao ty? Andao aloha any an-trano dia antsika miresaka fa inona ary ty? Iany ary e, ndao mandroso any an-trano fa reraka koa ianao izany. Ka zao ry Fara, miala tsiny raha nampitaintainanao fa tsy tafody izay alina e.
Fa taiza tokoa aloha tianao ty e, ary zanak'iza ho aty hoentinao ty. Tsy zany ry Fara fa nanao accident. Ahoana tsara hoe Rija? Koa tsy higadra amin'izany ianao? Nga tsisy nahita dia nakaiza ny renin'io zaza io zany? Efa nitady izay fianakaviany ihany fa tsy hita mihitsy dia io netiko io ilay zaza. Fa ino ny telozam-baranao Rija? Tena manaonao foana mihitsy ianao ty ka. Dia hoentina tao inona ty izany izao i zaza io? Dia izay tsika rehefa tao inona indray a. Ianao koa ty tsy. Dia mba ahoana ho mpiarabelona amintsika ka? Mba efa nieritreretinao zany? Efa nisy olona nikarakara ilay fandevenany e. Tsy miditra amin'izany ary Rija ka. Atero any amin'ny reniny any io zaza io. Atao ina nanganjazy sika dia vita finina koa ny olanao amin'izany e. Tsika raha teo mbola tsy niteraka. Zanga ataonao momba ny hoe ananganjanaka? Tia vavanao ry Fara. Dia tsy mba malaela n'io zaza io akory ve ianao e? Ny reniny efa maty. Milaza ianao fa tsy momba nefa dia izany ve dia mba fondreny e? Eny e, raha zaza naterako dia manaika, fa ny ianao zaza tsy fata-pehiviana tany. Ny vavan'ny olona ny tsy tiako Rija. Dia ahoana rehefa miteraka tsika? Atao aiza io zaza io ka? Fara, aza mba manao an'izany ianao e. Mba matahorana Andriamanitra re e. Fa maninona anao nga izy io e. Rija, so mba hanahirana antsika ho ahy io zaza io ka. Maninona raha alefa any amin'ny zazakamboty any e? Tsy vetako ny taizany io ka. Fenao ve tia asa tsy tia e? Raha mbola tianao koa dia tokony hanaraka an'izay lazaiko ianao ry Fara. Eny ary fa ho tezaintsika zaniko. Noho ny fiangavianao nefa Rija no anaovako an'izao fa tadio a. Fara, lasa fa jerijereo va ny akely e. Eny re Rija, mandehana fa sao tara eo koa ianao. Fany o, avingendry aty e. Ary mba iza ho any anarany tatandry e? Iza ny anarany? Manontany andringa za e. Iza ho any anarany tatanareo dia aiza izy? Ndringa eo aho izany anontaniako izany e. Toa tsy mamaly mihitsy. Tsy azoko. Rehefa misy manontany dia valiana fa tsy miavinavina na midiridiry fotsiny ohatr'izao. Azondry izany, izany ny fahalalam-pomba. Zaza mahasosotra tsy azoko mihitsy. Dreraka. Ndana milalao any rehefa tsy hamaly aka. Fotohina fotsiny eto. Vania, eto tiako io kofafio mafako ny telakozia ty a. Fa ty zazy ty ve mona sa ahoana mihitsy e? Toa tsy miteny, tsy mivolana tsy. Anontaniana tsy mamaly, irahana tsy miteny. Mona ngandry? Zaza sampona mihitsy ngamba ny tia netany Ritsy ty ka. Na niara iaina amin'io ary ve ho vita? Mahasosotra tsy. Ody rery Fara, aiza nareo mianak'izay e? Fata tonga sahady ty ianao? Mba hiaraka isakafo aminareo mianaka re a. Za moa va ny akely zanak' dady ô. Sambasamba zaniko. Hatramin'izay ianao tsy mody atoandro ohatr'izao.
kefa misy amin'ny vany akely kosa dia mba mody atoandro rea. Enao kosa zany. Avy zanako ampifoka eto a. Ay moa zany izy io. Fa zao Rija, atero any amin'izay nahitanao azy any io zaza io ka. Tsy mila ny mijanona ato a. Fa misy inona indray e? Zaza tsy normalina no entinao aty an-trano aty. Raha mamaly io rindrina io dia miteny izy. Fa misy inona indray e? Tsy mila ny fotsiny aho amantsy anao. Raha mba zaza normalina lekoleko ihany. Finna koa ary zany toetranao zany. Zaza voaviana ny tonga tato an-trano ve dia hiresaka be sahady e? Mba mila tambitamby sy fitiavana izy. Mafy anie zany tsisy reny zany e. Zao koa olona hafa mihitsy mitay zaza ankehitriny. Dia zanakao rery zany fa tsy zanako. Ka tsy miala eto io na tianao na tsy tianao e. Sika senao zao ny ray aman-dreny manomboka izao. Azonao zany? Ary manina tampoka teo koa ary zaho zany. Fanina be ary Rija. Nizay ny ianao. Te hivazavazamiko eo ka. Kefa hoe fanina be fa ianao. Fa ninona tampoka teo koa nefa ianao e? Miodana ny tany aman-danitra. Ndao entina any amin'ny dokotera ary fa tsy. Eo aloha vany ahy midina kely ndray fa hibata ny reninareo any amin'ny tôbila. Manahoana dokotera? Mba saika hitondra kely azy fa tena fanina be hono izy e. Ahe, ndao mandroso ary aloha jereny e. Ary ohatrany fantatro ianao a. Tsy ianao ve le hoe... Ie, fantatro mihitsy aho sady fantako ianao ka. Ahe, fa inonao ty marary ty zany? Vadinao? Oka fa fantatro. Dokotera, oka zany ho any aloha e. Andao ary ianao mivoaka kely aloha fa anao fizahana azy zay e. Eny ary to. Monsieur Rija, mandroso amin'izay ianao ary. Ka nanahoana izy tao? Vaovao mahafaly fa aza taitra ianao e. Vaovao mahafaly inona ry dokotera? Mitohy jasa ny vadinao e. Marina ve zany? Tena faly be andray. Tena nahatongavanao zany ry vany akely no ela dia mitobaka amin'ny fahasoavana, misaotra ny tompo e. Tena misaotra anao Andriamanitra. Ay ve ianao ty ka efa manambady e. Dia aiza zany le zaza? Dia milamina tsara zany nareo mivady? Milamina izay fa ny olana kely dia tena marina le lazainao hoe ohatra misy problème mivany ahy. Ie, zay mihitsy ny fahitako azy. Fa zao e, ty tamin'ity ny vadinao fa aleo angamba vany amin'ny manaraka hoentinao aty manokana e. Izany resaka reo sy dokotera izany e. Ka nanahoana izay ry dokotera? Vaovao tsara reny nambaran'ny dokotera. Le tena fifalianao sy nendrasanao hatry ny ela. Izany ve Rija? Dia vaovao ohatry ny ahoana? Bevoaka ve za? Ano a? Eny re madama,
Rehefa nijerena ny testa sy ny sisa dia mitoejaza ianao, dia arabainareo mivady izany e. Misaotra dokotera, tena efa ela mihitsy any naniry any an-janaka toy izao. Tsy aleova mba haterina any amin'ny zazakamboty any amin'izay fa ny ahy e. Zara teo fa mitoejaza sa ahoana hoy ianao? Maninona tsara ry Fara? Tena tsy mety izany hevitra izany a. Raha tsy nisy azy nga ianao nitoejaza tahak'izao ka. Fangamo fa ny any nabevoka fa tsy ianao, ko hoe raha tsy nisy azy raha tsy nisy azy ataoko adaly ianao ka ho tezitra. Ka zany no izy e. Tsy mihaletsy izany izy. Zanaka io, zanakitsika io. Ka tsy manan-janaka an'io aka. Sady izay indray mbola zaza tsy normalina no mba hirahirainao ato an-trano ato. Ny zanako izao dia ilay atao kibokato. Ary mba mangina kely mivavanao ry Fara. Jereny ny fijerin'ilay zazanao raha tsy matahotra ery izy e. Mba mahalala menatra fa tsy tokony atao mihitsy izao mifamaly eto Masinjazo izao. Tsy miraran'izany aka. Nga io zanako, ary lasa mandeha an'ilay kialamon'ny ity fa tsy mijaridika fotsiny eo. Maratra koa ianao ry Fara, dia efa miteny anao azay. Zaza kely no anaovanao toetra tsy zaka eo. Ndao tsika ary vany dia hitsangatsangana kely amin'ny fa tsy. Vehivavy tsy mamely. Ay moa dia efa atakalinao any mihitsy ahy izany. Ndana koa mandeha any e. Ary aza sena miverina eto tsony raha tsy teo ampijaliako eto. Mba amboary kely ny fiteninao ry Fara. Vao eo ianao nandray fahasoavana hoe mitoejaza. Dia efa miteny anao tsara zay. Monsieur Rija marina, tonga hitondra ny vania amin'izay nareo mianaka. Dia manao ny izao ry dokotera? Mety ho azo tsaboina tsara ihany ve izao mahazo amin'ny vania zao e? Raha manam-paharetana aloha ianao, mety isy fanantenana kely ihany ny itenenany e. Zany ve dokotera? Andray, falsady amin'izany teninao izany. Fa ny vola aloha nefa mandeha amin'izany fitsaboana rehetra izany a. Ka rehefa atao dia tohizana hatramin'ny farany fa tsy azo ajanona eny antenantenany. Ezaka e, tsy maintsy ataoko izay ahitako vola hitsaboako an'izao zanako izao. Zanako ty, ary mino aho fa ho raisin'ny tompo an-tanana mombamomba azy rehetra. Marina mihitsy izany. Tiako be izany fomba fisainanao izany. Tena lehilahy vonina hiatrika tokoa ianao. Dia mahireza ary aza misaraka amin'Andriamanitra izany e. Marina izany dokotera. Ny lasa vita rehetra aza nanenenany. Dia hono a, efa fantatry ny vadinao izany hoe zanakao vany a? Tsy mbola nampahafantariko azy velively. Tsy mety izany ataonao izany a. Milazany marina mandrakariva. Ka tsy hitako ny dokotera izay fomba ilazako azy e. Matahotra so sarahany eo. Satria nanitsakitsaka azy. Efa nanenenako nefa ny zavatra nataoko rehetra. Izay raha teo efa mba nitahin'ny tompo dia nitoejaza ihany faravadiko e. Ka izay indrindra, tsy misy ohatran'ny ny fitsorana ny marina aminy. Ianao raha teo efa niova ka aza miaina amin'izany lainga izany intsony. Ny atahorako mantsy hoe sao olon-kafa indray nilaza aminy fa zanakao tany ivelany fa ny ahy. Izay anga misy vao tena ho tezitra aminao. Marina tokoa izany fa ao fa ezaka e. Ary aza matahotra ianao fa tsy maintsy lazako azy ny marina momba amin'ny vany ahy. Izay indrindra,
Ndao ary mendalana nareo mianaka fa mbola ndray olo-kafa koa. Dia misaotra anao dokotera, mandra-piona ianao. Ohatry rery mama. Mandroso akiry zanako a. Manahoany dry mandroso e? Manahoany mama? Ka ino ty vaovao e? Efa manompoka hita kosa izany kibondry izany a? Sady efa henoko mihetsika ery izy ry mama atao kiboka ato a. Ay, ary mba mahereza misakafo fa tena lasa nina be n'indry izany e. Malaikomana benga zary mama e. Fa zao ary mama, mba hitadiavy-hevitra any aloha zary mama amin'ilay vany iny ka. Fa inona ny tena olanao amin'ny zaza iny e? Tsy mila nintsony ary mama. Zara teo efa manana ny zanako atao kiboko ho avy tsy ho ela. Ka rehefa tsy mety ny vadinao dia tsy maintsy manaraka ny teniny ianao. Marina ihany ange ny azy e, hoe natongava ny vany atao no ela dia nitoejazindry. Tsisy an'izany ry mama. Izay mihitsy izy vao te hipetraka fa tsy hoe natongava ny vany aho. Izany koa ny vokatra ny fitsaboatena nataoko rehetra e. Mba horeny ihany ianao anaka tsy ho atsy dia inona loatra no ankalanao an'iny zaza iny a? Toa hitambarana resorija koa ka. Ataovy sary an-tsaina hoe raha zanakao ve no ataon'olona ohatr'izao dia tsy marary ve ny ainao? Fa inona mihitsy ny mahazo anareo reto e. Zaza tsy to momba anara-pahasalamana iny mba rovarovana eo. Ory fara, sao dia ianao mihitsy ny tsy tomompany e. Mahafaty anao ve ny mizara fitiavana amin'io zazakamboty io? Raha izao no mitohy, izao fankalanao azy izao dia ataovy tsara fa nahaka an'io ny zanakao. Maninona tsara hoe ry mama? Ny zanako aza mba hozononao kely a. Tsy latsaka akory izy dia tetavinao anahaka ny zaza mony iny. Tsy manosina anao ary fara fa mba manoro anao ny tokony ataonao a. Leo be aka. Toro-hevitra ny ilaiko aty aminao nefa zandray ty sasainao ato. Aleo andevatsy. Eny e, mba heritserety ihany izay temiko izay e. Tsaroa fa na aiza ianao dia tsy maintsy ho renin'ny zaza iny. Ny zaza efa natsanganareo ny vady iny tsy inona ka? Zaza natsangana? Aza miredareda ry mama. Rijany eny te hitondra n'iny tao fa tsy za e. Dia za indray ve rangano teniteneny. Tsy mba misy fiarovana mihitsy nefa dia sana izao. Mama mandreraka tsy. Takizay mihitsy tsy nankatiana angataka fanampiana fa mahasositra tsy. Ndaotsika mianaka aloha mba hitsangatsangana kely ry zanaka dada. Tindry ve zany? Hoe ny analakely tsika mianaka fa misy rano difitifitra tsara be izay iny. Fa tsy vaniasany dadany ve retsy tazako retsy e? Tena izy ireo andraso aloha atoniko eny. Manahoany rija sy vaniakely? Mademoiselle Hengo marina. Manahoana ianao? Salama tsara fa misaotra ka. Ely izay tsy nahitako anareo izay a. Nalahelo amin'ny vania mihitsy a. Manahoana kindry izay? Salama tsara izy ka. Vo avy any amin'ny dokotera mihitsy izay io. Mety hisy fanantenana ihany hono. Mety hisy fanantenana ihany hono izy dokotera. Tsara kosa izany ko. Etsika mbavaka fa efa vaovao tsara izany rija. Ka izay mihitsy ireny ivavahako mafy mba ho sikana sy ahitenenga amin'ny vania e. Ary mba ahoana ho ny vadinao tamin'ny vania? Tena tsy tiany mihitsy vania kely sady alany. Indrindra moa hatramin'ny nampitoejaza azy izay. Tereny mihitsy hanatitra ny vania kely ho any amin'ny zazakamboty. Izay ary ilay efa niteneniko anao rija.
Ampitsaliany vadinao ano ah izy. Zange efa niteny taminao nefa ianao moa dia nisisika ihany. Tsy riaingo a, zanako io. Mbola veleto ny rainy afaka hiaro sy karakara azy tsara. Indray ariko. Fa na izany asa dia mba jereo ihany izy aza ampitsaliana fa mampalahelo ilay zaza. Izay fa ilozako aloha nareo mianaka fa mbola somary maika kely ah. Misaotra iango a. Tena tsotra sy tsara fanahy loatra ianao ka tsy ho voavaliko mihitsy ny nataonao tamiko sy tamin'itiana fon'ny fahavelona. Tonga so mpitsangatsangana zaniko. Io indray ianao ry Fara, vao tonga ve izay dia zany sady ny vavanao? Ka efa tsy olona tsony mihitsy atao trano ato aminao. Efa natakalinao tanteraka an'io zaza sampana tsy miteny io. Fara, tena makarary akosa izany teninao izany a. Fa maninona ka ianao dia manao toetra toy izany? Ao varinareo mianaka fa tsy. Efa lasany asangany dadandrita eo ry vany aho. Sa koty to miresaka amin'ny olona mony eto. Tsy. Ndandry aloha mba akao rano kely any an-dakozia aho ozitroko. Angakainga Andry. Andry kakio. Rano kely amin'ny singiny dia tsy zaka. Jerenge ilay trano voavony dioviko teo e. Zaza tsisy ilavana azy ale mandeha ihany. Mana fotoana mihitsy ny tony. Ary marenina teo Ndry a? Ody o. Mandroso e. Ay ve Ndry ihany e. Ie, nirina ihany kia. Akan'ilay patalohako efa vita. Efa vita kia. Ary manino ty zazy ty no mifokofoko mitomany eo fotsiny. Voavony tsongoko teo fa mandreraka tsy. Tena olona mba tsy izy mihitsy Ndry ty ry Fara. Zaza kely io ve ki dia tsongony. Ino ny patalohanao dia mahazo mandeha ianao fa tsy. Oatra reny tsy zazambananao ny diso ireny Ndry taloha. Tsy mba oatra ny ridra vadin-Ndry ireny Ndry taloha ka. Fa hono tokoa ahy e. Fanga zanaka Ramsey tamin'ny sisiny tany izy io. Oatra ny alanao be manko. Nefa ilay vadinao toa mikarakara azy sy fatratra. Sady izay hitako manamitamby azy mihitsy. Zanaka io zaza natsanganay e. Ka dia maninona ary no alana ohatr'izao izy io e. Ka izy sampana tsy mitenitiny tsy hitiavako azy fa raha mba zaza tomombana tsara ihany dia mba tiako e. Aza dia mba manao an'izany e. So dia mba hanahaka an'io zaza ao an-kibonao. Inona izao ny fahaty-antoka raha mba mizara fitiavana amin'io? Inona no nakanareo azy tany e? Aiza ko ampitsaliana ohatr'izao fotsiny ilay zaza. Tsy fidiny azy ange raha tsy miteny ohatr'izao izy e. Io ny lambandrio dia lalandry zorona amin'izay. Ay, tiako ny volandry ary dia lasa e. Ary ahy mbola mifokofoko mitomany ato ihany ilay kialamony ito hatramin'izao. Fa fao aingany io ranomasondry io dia mangina teo Ndry fa efa ho avy eo izay ny dadanareo. Aingandry io ataoko. Masaka very izy mianaka. Tena efa nona mihitsy aho izany ka. Zany mihitsy izy zany miakatra an'izany. Lasa mody matory aingandry. Ao tafiana lamba dia akipio masy io.
aingana kipio maso ay tonga ianao kely sisarea efa mamana rony ay ao izy ao arezy va ny akely matory reraka avy ny lalao teo ngamba dia resy tory dia mibataiko ao am-pandrianao re ry dia ahoana ny sakafony tsy noanao ve izy fa aleo lofo azina ka aleo izy re atory fa rehefa atetra izy mihinana fa ianao koa endray ariko ary loary amin'izay fa maika iverina iasa e iena re Vania fanga tena niesona natoro marina mifoaza isakafo fa mangatsika varindry io hoany fefalasany asa ny tatandry zao no ataoko amindry rehefa manaraka tsara zay lazaiko ndry dia tsy tsongoko sy kapohako tsony azondry zany mahasosotra tsy ary maninona ary mama sy nirina no miteny afoana hoe sao anahaka nio ny zanako amin'ity zamaka alabe azy so dia mba marina tokoa ary zany dia ho sanatria ve ka homona tahaka ity ny zanako tsy aleo aloha zany mba hiezaka ho tisy anambitamby azy manomboko izao raha izany koa ohatra ny tsy ho vitako raha ny zanako no ohatra izao koa noho ny fitiavako anjanako nanaovako an'izao mba tsy hanahaka andriry fa niara terakeo izy fa raha tsy zany tsy ny zara fitiavana sy nanambitamby andritako izao lany ve mivarindriry fa ny ay andraso akako ranom-boankazo indri osotrondry sady ny andro raha teo mafana ka tia ny ranom-boankazo ndry ary rehefa lany ny vary dia mahazo milalao amin'izay ndry zany tohatra ny anahirana sy raharaha be any izy tika nefa aleo ranga miezaka tsy kelikely eo so dia hanenenana koa any aoriana Ritsa so mba handeha tsena lambanjaza amin'izay tsika re ay sady efa mba nahangina vola ihany ndao ariko ay aleo io mana vetivety ary mba hoentsika koa vany dia mba hividianana akanjo izy sa hoana ho ianao tena marina zany ainganarynareo mianaka miomanao fa za tonga dia amelona fiara ndry fa androinina ary androany rery lanitro to mba niova tao le vadiko dray zany hafaliako lasa tia amfany ahy izy reny eny izy mianaka fa tamy ndry fampitantana kely ery izy zany misaotra anao tompo fa mba niova tao ihany fara tonga izay aleo izay mianaka atao rena no hipetraka rija tsy mahazo mipetraka eo aloha mantsy vany manjary mampalahelo izy tsisy namana rery atao rinato sany moa vany akeliny neny ndao are ka iza no ale zany iza moa fa tsy any ambodiny sotra re eny ihany mibetsaka lambanjazako eny tokoa lasitsika zany
miaka koa zany ka mba eto miakatra rerizy reo etandreo fa izay sy vany ahy tonga dia mba hitsotsotra kely fa reraka. Eny re a, sao dia anaovana lasopy kely nareo mianaka ary aloha e, sady noana tsy mba nividy zavatra mihitsy sika tany. Izany mihitsy izao ny tsara raha mba mahavita ianao. Avy eo ery vany ahy mba handramana ity robo kely nividiana ho andry ity raha ataona. Antsay e, tsara kely kosa izanyko, mahafatifaty kely erindry amin'izao. Eo mitotiana ny tatange jereny e, ahoana ny fahitanao azy? Tena mahafatifaty loatra izao Fara, tena tsy mbola faly loatra izao a. Fa misy inona? Misaotra ny tompo fa niova ianao e, tena hitako hoe niova be ianao, lasa tia amin'vany akely zanantsika. Aokare izay a, tsapako hoe nandratra anao loatra ilay fomba fiteniko ireny, ezaka manomboka izao mba horeny mendrika ho amin'ny vany ahy. Izany a. Misaotra Fara, fa tena fifaliako koa izao a, raha mba mety ianao dia mba mivavaka foana amin'izay tsika. Sa ahoana hoe ianao? Marina tokoa izany e, fa hono a, mbola tsy tara izany raha izao vao hibebaka sy hifona aminy, indrindra amin'ireny toetra ratsiko tsy mendrika ireny. Mbola tsy taraka itsika ary Fara, tsy tonga iantso marina hono ny tompo fa ny mpanota mba hibebaka e. Izany very Ritsa, ary tena niova ianao a, tena efa tsapako tatanatiko tato mihitsy izany toetranao niova izany, fa izany tsy ny raharahatra amin'izay e, dia noho ny fisiany vany avy e. Eo ihany izay fa ny tena marina dia teo oram-pianakaviana mendriky ny ankohonako ahy e. Mbola betsaka ny zavatra tsy fantatro ary Fara fa saingy ahoana indray e, fa misy inona? Misy zavatra fenonao anga? Sorry e, ahoana re izany ny ilazako azy aminao e? Fa misy inona Rija? Toa miahotra be izany nge ianao sady mangovotra fa ahoana e? Zao re a, ahoana re izany ny ilazako azy aminao e? Ka tsy izany anefa. Oy, nianjery vany ahy marina. Andray kako. Ndray kako? Tsy maninona ve izy ry Fara? Tsy maninona izy rehefa kay voasaringitra ilay tatan'ilay roby. Avy sorony eny amin'izay aloha ny robiny vaovao a, sady mbola ho sasaina koa iny fa nahandramana fotsiny izy teo. Dia rehefa vita dia avy amin'izay ary aloha hihinana ny lasopy fa efa vita koa ity e. Dray, aza hitaka isikotra ilay resaka tapaka teo Fara marina. Sarako aza mba tapaka teo iny fa efa tsy nahazo aina mihitsy a. Ilaza amin'ny marina aminy ve? Ahoana rery lanitra ny fomba itenako amin'ny Fara hoe zanako tany amin'ny vehivavy avy tany vany ahy e? Fa tsy hoe zaza natsangana izany. Fa hono marina ho ary Rija, toa variana be ianao izany e. Izao any saika ho teneko anao e, nga dia tsy mba misy vahaolana hitsaboana amin'ny vany hafa dia tsy hiteny tahaka izao foana ve izy mandra-palehibe? Ay ve, misy tsara mihitsy ka, tadidinao le naofanina be indray mandeha iny. Efa niteniko tamin'ny dokotera momba ny vany ahy tamin'izay dia mila mahana faharetana kely hono sika, fa tsy maintsy hiteny ihany izy raha vitantsika tsara manaraka ny traitement e. Ay kosa, andray, ka hafiriana hono izany fa mba efa te hahaino azy hiteny mihitsy ahy e. Volana maromaro ihany hoy dokotera ka, fa akintsika amin'ny tompo re a. Na za koa aza nga tsy mba efa te hahita azy hiteny e. Ay, izy aza tokony efa hiditra hianatra fa izy tsy miteny tia ny olanako. Ny ankizy mitovy taona aminy izao efa kilasy fahafiry. Rehefa miteny izy re dia ampianarintsika fa tsy maninona izany na tarakely azy izy izao a.
elaela izay tsy nandalo tany amin'ny mamantsony. Ilay mba handeha ho any dia hoentiko amin'ny vaniakely. Sady kotiny efa zavikeliny koa io e. Tsaroako ery ny tenin'ny mama tamin'izay hoe tsy maintsy ianao ihany no reniny vania fa zaza efa natsanganareo mivady io. Tsy maintsy manaiky ary mama. Tiako ny zanako atao kiboko. Fa diso ihany anamaly valy anao tamin'ireny. Na dia tsy tiako azy vania dia hiezaka ity azy noho ity zanako ity. Sao anahaka azy tsy hiteny eo ny zanako. Ary ndia hiomana aloha izay mianaka ho any amin'ny mama fa tsy. Vania! Vania! Ndao tsika mianaka ho any amin'ny bebe. Mamako izany raha tsy fantatr'indry. Dia izany nataondry hoe bebe manomboka izao. Azondry izany? Aleo aloha aka niretsy lamba sasaindretsy a. Dia ilay robo vao avy nividiana nanaovandry. Maty mama! Maty! Vania! Vania! Ndana mijery olona tsy ambadika tsy fa marary akia. Aingandry. Aingana. Tsy Vania ve ity? Ary maninona ry izany no mitomany? Sao dia mba nampijalian-kara afara taondray ary. Fa maninona ianao e? Ary hoentinao aiza izany tanako izany e? Fa misinona ho aho? Fa misinona ary. Toa hoentiny makany an-tranony zareo za zany a. Mampalahelo ato izazy ity. Tia mafy izy nefa tsy afaka. Vania! Fa misinona ho aho? Aiza? Iza ny tondrona ho any e? Ry lanitro! Toa nanjera tato fara? Fara? Fa naninona ianao e? Ay, tena torany ity marina. Jereo ity raha very be eto. Lozalay, lozaroa. Marina koa tsy afa-jasy ity raha izao fahitako azy izao. Alolo hijery tomobila hitondra azy any amin'ny hopitaly ka. Ny vadiny ity lasa niasa. Vaniany mba fanirakiraka ato. Nefa tsy azony olona akory ity izay teneniny. Izo ve mba halala ny telefonina ny dadany? Mangina kifa tsy maninona izy a. Ndao tsika hiaraka hitondra azy any amin'ny hopitaly. Ka nanahoana izy tao dokotera? Gravy any aloha nahazo azy e. Afa-jazy izy. Fa ohatrany ahoana moa izany ny fomba nenjerany tao e? Za tsy nahita fa io zanany io ny antso. Fa tsy Vania kely ve ty? Manahoana Vania? Ndry? Ary toa manomboka mahay miteny Vania? Oay, toa niteny marina Vania. Tena fahagagana marina. Misaotra tompo a. Natolotry ny mpankafian'i Kristy ho antsika teo ary. Ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe zaza natsangana. Zaza natsangana. Dia ampen'ny lalao Estera Rajaonarivony. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Nirina lalao Estera no fara.
fitiavana Rasolo Arijao no Rija vadiny. Alalan'i Kristy no reny Fara na i mama. Valery Razanajatovo no Tina. Miriama Lalany Avo no Iaingo namany Tina. Tina Lovana Valina no Dokotera. Tafita no Nirina Piray Vodirindrina amin'ny Fara. Hoenitsika amin'ny heriny ny toy izao ny toyiny. Ranana nyity fandaharana baiboly sy kolontsaina ity taoriny ny tantarana ampisaintsaina iny dia andray lesina tokoa. Izy ireny no mpandray anjara hitanao hoe tsy tianao mihitsy ny toetrany mety ilaza angamba maro ny toetran'ilay Rafara iny izao no tena nahasosotra tao. Mety misy hiteny hoe nataon'ilay Rija hatramin'ny voalohany mihitsy ny tena tsy nety ohatra izao fa rehefa mandre tantara ohatra ireny isika dia ekena fa misy mpandray anjara manana toetra ratsy ao ary izay indrindra ny tiana hitsiana mba tsy hanaovantsika ny toy ireny velively fa ny tsara no hototosaintsika sy ho tanterahana. Indrezany fahasoavan'Andriamanitra. Raha ny tena marina ny torotoroana tao anatin'ny fahotana nge Vania satria zanaky Rija tao anatin'ny fijangajangana izy. Nefa hitantsika hoe ireo ray aman-dreniny na le hoe Tina izay olo tiany Rija tena nampalahelo satria dia maty tanora. Izay ny hafaran'ny fiainany. Ilay Rija ihany koa moa dia iny rentsika tao anatin'ny tantara iny ka izao hoe aleo manao ny tsara mandrakariva manaova ny mety ny tovavy akanadiady sy amotipototra tsara aloha vao anaiky lehilahy anankiray. Ny lehilahy ihany koa tsy ho taitaitra ka ho diso famindra hiteratera-pona etsero. Tsy ny filany nofo akory no natao hife antsika fa isika olombelona no natao hife an'ireny filany nofo ireny ka tsy mety ho andevoziny zavatra na inona isika eo amin'ny fiainantsika. Isan'izany ny fijangajangana. Ankoatr'izay ihany koa ity lainga marivo tototra sa atao hoe ezahana no totorana fatratra izay ataony Rija amin'ity vadiny ity. Aika efa nanana zanak'ampielezana hoy ny filaza azy tany ivelan'ny tany izy io entiny niditra tao an-trano io. Tsy milaza sy tsy mitsotra ny fahamarinana izy asa mikendry anafina izany hatramin'izao viana re na dia efa naporisihan'ny dokotera ihany aza ilaza ny tena fahamarinana. Lesona anankiroa ahitana tsy mety anankiroa dia ny fijangajangana sy ny resaka lainga. Ny lainga izay toy ny salaka ny tompony ihany no fatony tsy mety velively izany mandainga izany aleo no mifanena amin'ny mpamosavy toy izay mifanena amin'ny mpandainga. Ity teny tompo ato amin'ny Apokalipsy 1:20 ity mampieritreritra fatratra. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hananana anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy olofary. Izany no fahafatesana faharoa. Hitantsika araka izany indrindra fa tsy andovan'ny fiainana mandrakizay mihitsy isika raha mbola miaina ao anatin'ny fijangajangana sy ao anatin'ny lainga. Dikan'izay
mila an'i Jesosy Kristy tsika hamonjy atsika, mila miova ry havako, mila miala amin'ny fanao ratsy rehetra isika, ary mila mifidy any Kristy ilay tena fiainana. Koa asaina isika hanapa-kevitra, mety efa nisy lalan-diso samihafa, famindra diso isan-karazany, natrehantsika teo amin'ny fiainantsika teo amin'ny lasa, kanefa kosa anio nitaonantsika ny Tompo, mibeba fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Mbola mampieritreritra ihany koa mantsy ilay ato amin'ny Apokalipsy 2:5 ato hoe koa tsarovy izay nitoeranao fonony sy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany, fa raha tsy izany dia ho avy aminao ka hamindra ny fanaovan'ny-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Mibeba ry havana, mibeba ialao izany fitsangatsangana izany, ialao izany ny lainga izany, fa tsy mahasoa antsika izany. Raha izy Jesosy Kristy ho mpamonjy ny fiainanao, izy anao zava-baovao. Dia izay ary no ela, nefa ela tsy azo nolalovana, tonga amin'ny famaranana sahatsika, koa mandrapitafa tokolahy, mandrapiresaka tompom-bavy amin'ny heriny toy izao indray, miaona ao anatin'ny fanarahana ny fandarana Baiboly sy kolotsaina isika. Baiboly sy kolotsaina. Baiboly sy kolotsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa, atolotry ny Mpankafia Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy kolotsaina. Baiboly sy kolotsaina.